Ny fahasalamana mbola ady lafiny Madagasikara ny fanamborana ny aretina araboka itsakilan'izay nefa visy ny malagasy no miroso amin'ny fitiliana izany aretina izany. Misy ny fitaovana raitra entina hitiliana ity aretina ity, natao ihany koa amporisihana ny rehetra ka nomena ilay tetikasa miady amin'ity aretina araboka ity izany fitaovana raitra izany. Olona misy sila rivo sy roa alina mitondra ny otrika aretina araboka eto Madagasikara ka ny tanora no tena maramisy amin'izany raha ny totanisa mivoaka tamin'ny taona 2010 sy 2010 manodidina ny 2010 sy 180 maray etsy no fantatra fa miaingana izany tsimikaretina izany. Raha ny ambaran'ny tompony ndraikitra nefa dia mbola ambany no tena ny fafakesana amin'izany. Antony maro no mahatonga ny aretina mbola tsy fomba eto amintsika toy ny tsy fitiliana ara-potoana ka mahatonga ny fiparihan'ny aretina, ny fanotrana sy ny tsy fahampiana ara-tsakafo. Tsara manentina mpitsabo raha toa ka mikoaka mahery ny telo herinandro no iray misy hafanana tsy mahinaka ny azo koa miamaiky.